Nanamarika ny andro raisam-pirenena ho an'ny fanampiana amin'ny lafin'ny maha-olona i Madagasikara nomena lanja manokana tao anatin'izany fankalazana izany ny fandraisana andraikitry ny sehatra tsy miankina. Mila mahery fo hatrany ny fitondrana amin'ny fanampiana amin'ny maha-olona. Io no lohahevitra tamin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa fanampiana amin'ny lafin'ny maha-olona. Ho an'ny Madagasikara manokana dia fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana na ONG 12 no miasa ho an'ny fanampiana amin'ny maha-olona. Efatralina ny manolo-tena miasa miaraka amin'ny Croix Rouge Malagasy ary anarivo no miasa raikitra amin'ny famonjena vola manatanteraka ny asa fanampiana ny maha-olona. Anisan'ny entanina manokana ny fandraisana anjara ny sehatra tsy miankina tamin'ity andro iraisam-pirenena fanampiana amin'ny lafin'ny maha-olona ity. Samy nanentana amin'ny tokony andraisan'ny sehatra tsy miankina andraikitra na Ramatoa Fatima Samora, mpandridra ny firenena mikambana miasa simoana eto amintsika, na ny praiminisitra Coly Roger. Mesdames et messieurs, nous savons tous qu'il faut faire preuve de beaucoup de courage, de bravoure, de dévouement et d'abnégation pour s'adonner aux tâches des actions humanitaires, certes nobles mais ardues. C'est au nom de l'altruisme, de l'amour désintéressé du prochain que ces travailleurs humanitaires ne ménagent ni leur temps ni leur peine, bravent les dangers et font fi des adversités pour servir leurs semblables et venir en aide à ceux qui sont dans le besoin et dans la détresse. Orinasa voafidy miasa betsaka amin'ny fanampiana maha-olona ny Telma. Antony, nandraisany andraikitra ary nisoloany tena ny Afrika Australe sy Atsinanana amin'ny sommet mondial amin'ny Turquie ny amin'ny taona 2024. Anisan'ny asa iarahany amin'ny BNGRC ny famparitahana ny loko ampiasaina amin'ny filazana loza toy ny rivo-doza sy ny toha-drano. Fiaraha-miasa amin'ny Telma zany izany hoe fanentanana ny olona, fampahafantarana ny olona mialohan'ny hevian'ny loza dans le cadre de préparation amin'ny saison cyclonique manaraka zany dia efa niovantsika zany zao taloha ngamba fantatrareo hoe loza fanairana, loza manambana, loza mitatao dia misy moa les leçons apprises natao dia voaka tamin'ireo leçons apprises reny hoe tsy fantatry ny olona loatra zany hoe loza fanairana, loza mitatao fa ny any ivela sady manaraka ny toetrandro koa tsika mampiasa les codes couleur dia ny fanarahana nisy atrikasa ny arahana tamin'ny service météo zany direction météorologie dia ny fanarahana fa loko maitso ny atsika ny amin'ny fanairana, mavo ny amin'ny loza manambana ary mena ny amin'ny loza mitatao danger imminent ary nampitsika loko manga ny amin'ny farana zany zany hoe fa fonareo filazana rehetra kanefa tokony mbola ho mailo itsika menakavy. Nisy androany ny atrikasa izay nitanterahana ary niresahana manokana amin'ny fandrindrana amin'ny fanampiana ny lafin'ny maha-olona. Marihana fa vola amin'ny tentiny eo amin'ny 430 tapitrisa dolara amerikanina isa-taona no ilain'ny Madagasikara entina hiatrehana ny loza-goavana toy ny rivo-doza, ny tondra-drano, ny firotsaky ny valala, ny haintany ary ny valanaretina samihafa araka ny tatra mivoaka tamin'ity volana ity.